Mpitsara efatra mianadahy no fiteny Olona sy ny solombavam-bahoaka ho mpikambana eo anivon'ny Fitsarana avy momba lalàm-panorenana. Rojiny anarana Vision Andriamaoly, mpikambana teo amin'ny Voamera-Mahaloetena momba ny zon'olombelona. Vadin'ny sekretera jeneraly lefitra eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika sy Antoniara Kotiniena, mpitsara eo anivon'ny Fitsarana ambaratonga voalohany eto Antananarivo, noho ny fidiny avy amin'ny Antenimera Olona. Nandrasana Georges Merlin Rasolo, mpitsara ihany koa ny iray tamin'ireo nolanin'ny Antenimera pirenena ho mpikambana eo Fitsarana avy momba lalàm-panorenana. Efa mpikambana teo anivon'ny Fitsarana manokana momba fifitianana tamin'ny taona 13 sy 14 sy 14 sy 20 efa filohan'ny Fitsarana ambaratonga voalohany tany Mahajanga ary efa notendrena ahitana andraikitra mahataliny kabinetra sivilin'ny Praiministra Christian Tsay tamin'ny taona 17 sy 20. William Manuelson izay mpitsara ihany koa ny anankiray amin'ireo lolan'ny solombavam-bahoaka ankoatran'ny mampitsara azy dia efa ministry ny asa-panjakana ny asa ary ny lalàna sosialy ity mpikambana vaovao ny Fitsarana avy momba lalàm-panorenana ity nandritra ny teteza mita. Tamin'ny taona 9 sy 20 izy no ministra ary no esorina teo amin'izany toeran'izany tamin'ny taona 12 sy 20. Mbola misy mpikambana 5 hafa andrasan'ny roa tendren'ny avy amin'ny filakevitra ambony ny Fitsarana na ny CSM izay an-Datsabato amin'izao mavo izao. Telo kosa dia filoha Repoblika no manindry azy. Tafiakatra 320 sy 700 ireo olona namon'ny noho ny Covid-19 hatramin'ny omaly talata raha ny atotanisa farany navoaka tompon'andraikitra teo amin'ny anao-mijerim-panjakana androany alarobia. Ny amporoa indray ireo olona namon'ny ka ny iray avy eto Analamanga raha toa avy any faritra Atsinanana ny iray hafa. 20 kosa ireo tranga vaovao marina fa mitondra ny tsimoka aretina kanefa 20 amin'izy ireo dia avy amin'ny faritra Analamanga, 20 avy any Atsinanana, 20 avy any Dianana, 10 avy any Boeny, 15 avy any faritra Vakinankaratra, ny 9 avy any Menabe, valo ihany koa ny tany amin'ny faritra Analanjirofo, iray avy any Orombe sy Melaky ary 3 avy any Sofia, 15 amin'nizato sy 10 ireo manaraka fitsaboana manerana Madagasikara. Ankehitriny ka ny 450 amin'nizato amin'izy ireo dia sokajiana ho marary mafy avokoa. Raha totaly dia efa mahatratra 470 sy 700 sy 20 sy 4 alina ireo efa nitondra sy mbola mitondra ny tsimoka aretina coronavirus eto Madagasikara nanomboka tamin'ny 20 Martsa 2020 hatramin'ny 13 Martsa 2020 sy 2020 ary efa 220 sy 490 sy 4 alina ny efa sitrana. Faharesena tamin'ny elanelanisa goavana efatra no ohatra no nandavon'ny Etiopiana ny Barean'i Madagasikara androany alarobia tao anatin'ny andro fahadimy ny fifantsana no fandraisana anjara ny fiadinany ho tompon-dakany Afrika na ny kanina 20 sy 20. Mbola izay nampidirin'ny Gebre Mikaela teo amin'ny faha-20 minitra, Gebede Gibeto teo amin'ny faha-430 minitra, Hamed teo amin'ny faha-120 minitra ary Bekele Doko teo amin'ny faha-440 minitra ny lalao. Raha eo filaharana ho vondrona ka dia lasa larana fahatelo misy a Madagasikara manana isa 7 ary lasa voalohany kosa ny Etiopiana amin'ny isa 7. Ny zomavo izao ny lalao tafiditra amin'ny andro fahadimy izay eo an'ny Côte d'Ivoire sy Niger. Ireo mpilalao efa nahazatra azy no nalahatry ny mpanazatra nandritra ny lalao. Anisan'ny hitra voalohany teny Kianja Ifaneva Ima sy lalaina no menjanahary na Ibolida. Ibolida moa no kapiteny ny ekipa teny Kianja. Hatreto aloha dia mbola tsy mihitsana Barean'i Madagasikara ary mbola manana fanantenana ny ho tafiakatra raha maharesy ny Niger amin'ny 17 Martsa eny Barika 10.